Miarabantsika rehetra ny tokantrano indray. Mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza isika ary tadidio amin'ny telopolo ny volana aprily 2024 vao mifarana ny vanim-potoanan'ny rivo-doza. Dikan'izay mbola mila miomana sy mitandrina isika rehetrarehetra amin'izao fotoana itenenantsika izao aloha ato amin'ny faridranomasina misy atsika dia misy an'i Père Gita tamin'ny maraina teo tany amin'ny 710 kilometatra atsinanan'i Sainte-Marie no nisy ny foibeny. Soa ihany tsy mitera-doza ho an'i Madagascar ny fisiny zany hoe tsisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto amin'nositsika. Misy ihany koa ny fiforonana rivo-doza ato amin'ny avarabaratry ny lakan-drano Mozambique ato mbola hitombo ny herin'io rivo-doza io ary araka ny vinavina dia mety any Mozambique any izy no hiditra. Dikan'izay tsy dia hisy fiantraikany ihany koa amin'ny mety toetry ny andro eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity dia saika ny talio na ny rivotra avy avaratra andrefana no mandrafitra ny toetry ny andro aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Al'izay kosa no mamaritra izany aty amin'ny tapany sisa zany. Dia ho an'ireo mponina any amin'ny reto faritra ireto zany hoe any Nosy-be, Ambilobe, Ambanja ary Analalava dia mandritra ity herinandro ity saika azo rotsakorana betsaka ianareo. Dikan'izay mila mitandrina amin'ny mety ho fiakaran'ny rano na ihany koa mety ho fiotsahan-tany. Amin'ny herinandro ambony mbola azo rotsakorana betsaka ihany ny any Nosy-be, Ambilobe sy ny any Ambanja. Dia mintsy matoky ny fahamailonareo sy ny fitandremanareo zany izahay. Any amin'ireto morotsiraka reto dia saika mandrivotra ny andro aty avaratra ny eto amin'ny ilany atsinanana sy aty amin'ny tendrony atsimo Madagasikara. Raha ny mahakasika ny maripana mandritra ity herinandro ity dia saika ahitana fidinana zany ny maripana voavinavina ho ambony eto amin'ny faritry ny afovoantany fa saika tsy hisy fiovana kosa nefa izay amin'ny faritra sisa. Ndao jerena avy hatrany ary ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso. Vao maraina ny andro dia efa manorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny Nosy be Sambrano sy any amin'ny faritry Menabe iny. Manorana ny andro aty amin'ny Diana sy aty amin'ny Sava ary Analanjorofo. Torak'izany ihany koa any amin'ny faritry Vadivavafito Finany sy any atsimo atsinanana ary any Anosy any. Mifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra sisa. Amin'ny tolakandro dia hivadika orana raikotroka ny toetry ny andro any amin'ny ilany avaratra andrefan'ny Madagasikara manontolo iny azo orana tandrifin-drahona araikotroka ny aty amin'ny faritry Melaky, azo tandrifin-drahona ny aty amin'ny tapany atitany Menabe ary mbola hitohy hatrany ny orana ny amin'ny faritry Zava iny. Somary malomaloka ny andro amin'ny faritry ny afovoantany dia maina kosa ny andro amin'ireo faritra sisa. Raha ny vinan'ny maripana eo amin'ny 40 degré Celsius eo ny maripana ambany indrindra any avakin'akaratra trano no ahitantsika izay ary mananka ny 40 degré Celsius kosa ny maripana voavinavina ho ambony indrindra any amin'iny faritra atsimo andrefana iny no ahitantsika izay. Raha ho any amin'ireto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara reto ianao na any amin'ireo nosy manodidina antsika dia ny any Paris zao no manorana ny andro. Torak'izany ihany koa ny any Comores sy La Réunion. Mibalika be ny masoandro any Milan sy Johannesburg ary Seychelles. Mifandimby ny rahona sy ny masoandro any Nairobi sy Bangkok ary azo orana tandrifin-drahona mety araikotroka ny any Maurice. Dia hatreo indray ary ny fiarahantsika mirary alina mahafinaritra sy herinandro mahafinaritra be. Feno fahasalamana ho antsika tsirairay. Veloma daholo.